tsy ela intsony dia iroso anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika fotoana izay mahabetsaka ny rotsakorana ary mahatonga ireo fiotsahana samy hafa. Antony iray mahatonga ireo mponina eny amin'ny fokontany Nandomandry Yaya amin'ny fisiana trano lehibe iray izay miorina tsy lavitra ny antsana izany fanakakezany vanim-potoana fahavaratra izany. Nidina teny amin'ny fokontany Andohamandry commune Antananarivo renivohitra nijery fotony ny trano lehibe izay niteraka ayay teo amin'ireo mponina ao amin'ny fokontany ireo teknisianina avy amin'ny ministera-panjakana izay misahana ny tetik'asan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fotodrafitrasa. Raha ny hitan'ireo teknisianina teny fotony dia mbola tsy misy aloha ny fanamariana azo tsoahina mahakasika ity raharaha izay niteraka tebiteby ho an'ireo mponina manodidina. Noho ny fitarainam-ponina tety an-trevana zany dia nandraindraikitra ny ministera-panjakana misahana ny fanajariana ny tany dia naniraka anay teknisianina hijery fotony ny zavatra misy tety ary rehefa natao ny fanadihadiana raha juridika aloha zany nataonay voaloha dia manana alalana anorina tokoa ilay tompon'ilay tanàna anorina an'ity mur de soutènement hitantsika atao aorianan'ity fa noho ny fahitan'ny mponina an'ilay izy hoe avo loatra ilay izy dia natahotra ny mponina noho ireo tranga efa nisy hatramin'izay zany nahitantsika von'olona ireny ka anio aloha dia mbola tsy manana valiteny izay satria mbola tsy tonga am-pelantananay ireo dossier teknika ireo fa alefanay communiquenay aminareo tsy ho ela ny valan'le fanadihadiana ara-teknika izay natao sy hoe inona ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny ministera-panjakana mahakasika an'ity famorenana governan ity. Manana ny etaetam-pony kosa ireo mponina manodidina indrindra noho ny fahatahorana ny fiotsahana amin'ny vanim-potoana fahavaratra izay efa ho tonga atsoatsy. Ny afatra ho ataoko dia mba hitsindrana amin'ity zavatra mananotanana ity rehefa tonga ny orana mba angatahanay mba hijerevana an'ity na ahitra kely angamba le ahavo na any fa zay tsy miraka ny fanaovany azy mba ahitra angamba farafaharatsy ny raha mety zareo tonga ampanahana azy. Samy manamafy kosa nefa ny tompo-toerana fa tsy tokony iayay ireo mponina satria manam-pahaizana avokoa ireo nandray an-tanana ny fanorenana. Tsy manome tsiny ny tebitebin'ireo mponina nefa izy fa miezaka kosa manome toky an'izy ireo na izany ary dia efa nisy ny fanapahan-kevitra izay niraisina manoloana an'ireo mponina. Il est vrai que ces peurs sont surtout venues après la dernière saison de pluie parce que dans le quartier ici à Mbouipout, il y avait après la très forte pluie en février, il y avait beaucoup d'éboulements. Presque tous les terrains ont glissé, etc. Et donc effectivement, les habitants en bas, ils sont venus me voir après en disant qu'ils avaient peur que le mur pourrait éventuellement s'écrouler, comme d'autres murs de soutènement dans le quartier qui se sont écroulés. Je ne suis pas ingénieur moi-même, je suis le responsable du chantier, mais les ingénieurs nous l'affirment. Ils disent que le mur, déjà, selon le plan initial, était suffisamment solide. Sur ça, il y a des notes de calcul, c'est de la science savante qui confirme cela. Nous, on l'a construit encore plus solide que sur les plans et surtout, après la saison de pluie passée, on a entièrement étanchisé toute la zone qui est derrière le mur, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun eau d'infiltration qui peut aller derrière le mur et qui est un peu le problème de tous les murs de soutènement parce que la terre devient plus lourde et ça pousse. Donc, de mon avis et surtout de l'avis des techniciens qui ont vérifié cela, il n'y a aucune crainte à avoir pour ce mur. Tsy miravoravo tanana ireo tompona andraikitra manoloana ny etaeta izay ataon'ireo mponina ao amin'ny fokontany Andohamandry. Nanomboka androany no tonga nijery teny an-toerana izy ireo anatanteraka fanadihadiana ara-teknika mba ahafantarana mazava izay tokony atao raha tena ahinana tsy ity trano izay nametrahan'ireto mponina fitarainana.